misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya faromerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity ety am-piandohana dia mirary ny soa ho anao izay manaraka tsy tapaka n'izao fandaran'izao ary nirina dia ho feno fanahy masina tokoa isika etsika manambara ny fitiavan'i Kristy ary koa mipiatra an'ireny fampianarana ireny. Iray vavaka isika ny Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa nomenao an'izao fotoana izao indray fanahy mandika ny teninao. Misaotra anao ihany koa fa sakafo mahavelona ny atofonay sy ny fanahinay rehetra ny teninao ka oka izany ampitombo anay mandrakariva ary koa ahatonga anay hijoro mahitsy amin'ny fahamarinana avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fomba fiainana mahalala onony. Fomba fiainana mahalala onony. Manasongadina hevitra manan-danja tokoa ny amin'ny Romanina 12:1 ilay manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny fahamindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Io teny io izay milaza fa tokony hoentina ho fanatitra velona sy masina ho an'Andriamanitra ny tenantsika teboka izay niatakatrireo adventista voalohany izay miandalana tanatin'ny 10 taona vitsivitsy izany. Niken'ireo mpino ny ala tamin'ny fisotroana zava-mamamo sy ny finanana paraky tamin'ny taona 1840 sy 1850 nandritra an'ireo taona voalohany teo amin'ny tantara ofisialin'ny fiangonana. Nisy andro vitsivitsy izay nataon'ny Ellen White mikasika ny fahasalamana tamin'ny 1850 ary vonjy ny mpino vitsy anisa no nanao fanavaozana ara-pahasalamana saingy tsy mbola nanenika ny fietsehana ray manontolo izany. Taona manan-danja ho an'ny adventista ny tanjona sabata ny 1863 nametraka ny tena no fiangonana tamin'ny fomba ofisialy manko izy ireo tamin'ny fiandohan'ny taona ary tamin'ny volana jona dia nahazo fahitanana naharitra ny 5-7 minitra mikasika ny fanavaozana ara-pahasalamana i Ellen White tany Michigan. Tahaka an'ireo fahitana teo aloha dia tsy vaovao tanteraka ho an'ilay fihetsehana ny zavatra voarainy satria efa nasongadin'ny hafa ireo teboka manan-danja. Hitan'ny Ellen White fa ny fahalalana onona dia mivelatra kokoa noho ny fialana amin'ny toaka ary voakasika izany ny fampiasam-batana sy ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana. Naseho azy ireo tombontsoa ny fanaovana fampiasam-batana izay mitohy, ny fifohana rivotra madio, ny fialan-tsasatra, ny tanamasoandro ary ny rano ary hitany koa fa ny sakafo izay mifototra amin'ny zava-mahiry ny tena mahasoa indrindra. Nanomboka nizara-pahabe maso ny fahitana izay naseho azy Ellen White tany amin'ny lasy izay fivoriana samihafa saingy etoana taty aoriana vao nisoratana ilay fahitana.
tao anatin'ny toko izay nampitondray ny lohateny hoe fahasalamana tao amin'ny boky fahefatry ny spiritual gift no nisy an'izany. Rehefa nozaraina teo amin'ireo mpino ireo ireny asa soratra ireny dia nilaina ny nanavaka ny fahasamihafan'ny fomba fiainana tsara indrindra sy ny baiko avy amin'ny baiboly, koa satria maneran-tany ny fiangonantsika ary koa miantefa amin'ny rehetra ihany koa ny baiboly dia niampita tany amin'ny kolontsaina sy ny toerana samihafa ny ivon'ny fomba fiainana izay mahasalama. Ny fiovana eo amin'ny fomba fiainana no vokatra ara-dalàn'ny fifoazana ara-panahy, ahitana fampianarana ara-teolojia sy torolalana izay azo ampiarina ao amin'ireo epistily rehetra izay nisoratan'i Paoly. Nanoratra manko ny Romanina ho an'ny fiangonana tany Roma izy nandritra ny 3 volana ny toerany tao an-tanànan'i Korinto tamin'ny 10 misionera fahatelo nataony ary fotom-pinoana mahataka-davitra toy ny fanamasinana sy ny fanamarinana ary fahamarinana avy amin'ny finoana io boky io. Ny toko 12 no manamarika ny fiampitana avy amin'ny fanazavana ny petrakevitra ho amin'ny fampiarana eo amin'ny fiainan'ny mpino andavanandro. Resy lahatra tokoa manko i Paoly fa nivaliny ara-lozika aorianan'ny toko izay misy 12 ny anarana momba ny teolojia ny fahamarinana avy amin'ny finoana dia ny fanoloran'ny mpino ny fiainana ho fanatitra sy ho fanompoana. Raha fitinina ny lesonantsika androany dia mifantoka bebe kokoa ihany koa ho amin'ireo fahitana izay nomeny ny mpanompon'Andriamanitra izay mifantoka bebe kokoa amin'ny tokony hananantsika fomba fiainana izay mahalala onona satria efa nasaina isika nolotra ny tenantsika ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanapoam-panao izy mety ataonareo izany noho izany aoka ny mpino tsirairay avy ny fiainana ny fihinana ny fisotrony izany fampiasam-batana ny fitaizam-batana rehetra mba ho vonona ho amin'ny fanatitra sy ny fanompoana ho an'Andriamanitra tokoa. Dia mba aminao tokoa izany teny izany fa anao mitaiza na ny ara-batana na ny ara-tsaina na ny ara-tsakafo rehetra. Vavakisika rainay tsara ny an-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona omenao anaino izany dia mangataka aminao hatrany izay mba ho taritany fanahinao fa anay mampiatra izany amin'ny fiainanay andavanandro na ny fomba hitaizanay ny vatanay, kolokoloanay azy na ny fihinananay na ny fisotronay na ny firesakay na ny fitoezanay ny toetsainay mba ahafahanay mampiasa ny mombanay rehetra amin'ny asa izay nametrahanao anay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.